Ny epistily ny soratan'i Jakoba, miaina ny fiainana kristianina. Jakoba toko voalohany. Fampidirana, Jakoba toko voalohany, ny andininy voalohany. Jakoba, mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo, mamangy ny firenena 12 monina any am-pielezana. Fisedrana ny finoana, Jakoba toko voalohany andininy 2 hatramin'ny toko 2 andininy 4. Antony fisedrana, Jakoba toko voalohany ny andininy 2 hatramin'ny 4. Ry rahalaiko, atao ho fifaliana avokoa raha iharany fakampana samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra, izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa. Ary de homena azy izany. Nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy, ka tsy hahanahana akory, fa izay mihanahana dia toy ny alin-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanapohandray zavatra amin'ny tompo izany olona izany. Olona miroa saina izy, miovaova amin'ny alehan'ny rehetra. Aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany ho reharehany, fa ny manan-karena kosa ny fietreny, satria ho levona tahaka ny voniny ahitra izy. Fa miposaka ny masoandro mba amin'ny hainandro mahamay, dia mampalazo ny ahitra, ka mihintsana ny voniny, ary levona ny hatsaran-tarehiny. Dia toy izany koa no ho fahalazo ny manan-karena amin'ny alehany. Sambatra izay olona maharitra fakampanahy, fa rehefa voazahan-toetra izy, dia handray ny satroboninahitra fiainana izay nilazain'ny tompo homena izay tia azy. Tsy Andriamanitra no manositra hanao ratsy. Jakoba toko voalohany ny andininy 17 hatramin'ny 2. Raha misy alay-panahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy ahy. Fa Andriamanitra tsy azy ny ratsy alay-panahy, sady tsy mba maka fanahy olona izy. Fa samy alay-panahy ny olona raha tarihiny filany sy fitahiny izy. Ary ny filana, rehefa torotoronina, dia miteraka ota. Ary ny ota, rehefa tanteraka, dia miteraka fahafatesana. Aza mety ho fitahina ianareo ry rahalahy malalako. Ny fanomezana tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rain'ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana, mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika. Fantatrareo zany ry rahalahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra halady iaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra, fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo imason'Andriamanitra. Koa ario ny fahalotona sy ny lolom-po rehetra, ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenina ambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Fisedrana ny fankatoavana. Jakoba toko voalohany ny andininy 2 hatramin'ny 5. Fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo, fa aza piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy piainy ny teny, nefa tsy mpankatoa, de toy ny olona mizaha ny tarehiny eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy, dia lasa, ary miaraka amin'izay de hadininy ny tarehiny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka, dia ny lalàna ny fahafahana, ka maharitra amin'izany, raha tsy piainy manadino, fa mpanao ny asa, de ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Fisedrana ny fivavahana marina. Jakoba toko voalohany ny andininy 4 sy 7. Raha misy manao azy ho mpivavaka, nefa tsy mamesy ny vavany, fa mamitaka ny fony, de zava-poana ny fivavahana izany olona izany.
Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Faith.